misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'izao alahady izay natokany fiangonana eto amintsika izao ho alahadyn'ny sampana fifoazana. Alahady ihany koa nefa izay hibanjinantsika eto amin'ny sahan'ny 𝗟𝗶𝗔𝗡𝗚 an'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny loha hevitra hoe mahatoky amin'ny asany mpino. Kanefa alahady koa izay atsiarontsika ambavaka ireo martiora izay tantara nisy teto amin'ny firenentsika izany. Nde ny filazantsara araka ny Luka toko faraika amby folo ny andininy fafito amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimapolo izay iray amin'ireo perikopantsika no angalantsika hafatra ry havana. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Zany loha hevitra izay banjintsika. Raha ity filazantsara araka ny Luka toko faraika amby folo ty ry havana mijerena dia hitantsika taratra tsara fa nisy fanasana nataon'ireo fariseo amin'ny Jesosy ny tantara izay nisy teto. Kanefa ihany koa na dia teo aza zany fanasana zany endrim-panasana zany raha vao miresaka zany tsika zany hoe fanasana zany, fifaliana zany, korana amin'ny mpianakavy zany ny andrasana any anaty fanasana zany. Kanefa ny tao anatin'izany fanasana zany indrindra no nisiny ny fanitsiana mivaivay, ary azo lazaina mihitsy aza fa tena fanakianana mahitsy izay nataony Jesosy tamin'ireto fariseo sy mpanoran-dalàna mpitondra fivavahana jiosy reto. Antso anankiroa ry havana no ataontsika ao anatin' raisitsika ao anatin'izao perikopa atsika izao. Ry mpanompo mahatoky tandremo ny fiatsaram-belatsia sahy milaza ny marina. Zany antso voalohany zany. Ry mpanompo mahatoky tandremo ny fiatsaram-belatsia sahy milaza ny marina. Ary zany raha teo ry havana dia tena antso izay metefa amintsika fiangonana izany. Ny andininy fafito amby efapolo ry havana sy ny andininy fahavalo amby efapolo dia milaza an'izany Jesosy. Tena manantitrantitra Jesosy. Ho Jesosy andininy fafito amby efapolo, lozanareo fa manao ny rarivatom-pasan'ny mpaminany ianareo nefa ny razanareo ihany no namono azy. Io teny hoe lozanareo ry havana rehefa jerena ny heviteny dia milaza ihany koa Jesosy ny amin'ny hoe alahelo-nareo, mitondra fahoriana ho anareo. Ary zany ry havana ny fanitsiana raha mitantara zany teto dia izany hoe ireo fariseo sy mpanoran-dalàna dia nikarakara ny fasan'ny mpaminany izay mieritreritra manao endrika seho ivelany fa malahelo ireo mpaminany. Kanefa n'izao nahitsiny Jesosy ny fasan'ny mpaminany efa maty ny karakarainareo, kanefa ny toe-po ao anatinareo dia manohy nataon'ireo razanareo izay namono ny mpaminany ihany. Teto zany ry havana dia nahariaran'i Jesosy. Tsy mitovy ny fihetsika ivelany izay nasehon'ireo fariseo sy ny toe-po ao anaty. Ny fariseo sy mpanoran-dalàna ary ireo razana teo aloha ireo dia nankala sy nanenjika ny mpaminany no ninona no ny tenenany zareo sy nahariarany zareo ny tsy fietezany no ny nasahina izy ireo ny laza ny faratsiana ireo. Ary zany nampatonga an'izy ireo nanenjika ary tonga hatramin'ny famonoana mihitsy aza ireo mpaminany ireo. Dia ireo taranaka aty aoriana ireo zany rehefa io fasan'ny mpaminany dia niezaka niseho tamin'ny endrika ivelany fa mikarakara. Kanefa n'izao ho Jesosy ny fasan'ny mpaminany karakarainareo, kanefa izay manohy ny asan'ny mpaminany mitoro ny marina toa an' Jesosy ireo mpianana dia enjehanareo ihany. Zany hoe tsy mifanaraka ny atom-po sy ny fihetsika ivelany izay natao. Ary zany ry havana no hafatra ho antsika fiangonana ihany koa zany. Ny hoe ry mpanompo mahatoky tandremo ny fiatsaram-belatsia, ny fiezahana miseho ivelany, manao ny asa ivelany kanefa ao anaty tsy mety hakatò izay lazain'ny soratra masina. Ary zany ry havana tena pozina aretina mikika ny fiangonana, ny fiezahana indraindray ny miseho amin'ny endrika ivelany, manompo an'Andriamanitra kanefa tsy mety manao ny sitrapon'Andriamanitra.
ny toe-po tsy mety. Ary zany ry havana no zava-dehibe zay naseho an' Jesosy. Raha mijery an'le lafy anankiray tsika hoe sahi milaza ny marina, fa Jesosy teto dia ny hoe ny fidiran' Jesosy tao amin'ny tokantranon'ilay fariseo, ny fidiran' Jesosy tao amin'ny tokantrano dia tsy ny hidokadoka koa, tsy namaiky an' Jesosy ny hidokadoka. Nareo fariseo dia tahaka izao na tahaka izao, fa zao ny hoe ny hamotsopotsitra ny fahotana, hitondra ho amin'ny fibebahana. Ary zany mihitsy ny havana mamaiky an' Jesosy, ny hilaza ny fahotana, ampibaribary ny fahotana ka hatonga ny olona hibebaka marina tokoa. Ary ozy ny varavarankely ny joarina ny hoe 𝗠𝗣𝗏𝗔𝗧𝗢𝗞𝗬 ry havana, dia mampafantatra an'ireto toetra efatra zay ananan'ny olombelona reto. Ny voalohany, toetra voalohany dia ny hoe misy toetranao, misy toetratsika zay sady fantatrao no fantatry ny olona ihany koa. Zany voalohany hoe misy toetranao, misy toetrako dia sady fantatro no fantatry ny olona ihany koa sy toetrako. Dia iny zany mety tsara izy zany, afaka mandanjalanja tsara ianao. Fa ny faharoa ry havana dia ny hoe misy koa nefany ny toetra fantatrao, toetranao fantatrao fa saingy tsy fantatry ny olona, tsy fantatry ny fantatrao fa saingy tsy fantatry ny olona lay toetranao iny. Dia iny ndray iny toetra iny afentsika, afenina zany. Dia misy toetra ao anaty ao venao rery mahafantatra azy, ny olona tsy mahafantatra azy. Fa ny fahatelo dia ny hoe misy toetra fantatry ny olona nefa tsy fantatrao, ary iny ny tena zava-doza. Misy toetra fantatry ny olona nefa tsy fantatrao, ny olona zany tena mahafantatra, iny tena ohatrao, isika zany tsy mahalala hoe aive za ohatry zany, fa ny olona mahafantatra hoe izy io misy an'ity toetranao ty. Fa ity toetra faefatra ity ry havana dia toetra zava-dehibe ny hoe misy toetra sady tsy fantatrao no tsy fantatry ny olona ihany koa, Andriamanitra rery mahafantatra azy. Misy toetra sady tsy fantatro ny tsy fantatry ny olona, ino zany toetrako zany? Ary zany ny ilaina an' Jesosy miditra izany. Mila an' Jesosy isika apahafantatra ny toetra sady tsy fantatrao no tsy fantatry ny olona io. Ary zany ny asa mpamonjena zay ataon' Jesosy zany. Ny olona zay mampiatrano an' Jesosy zany dia tsy hoe Jesosy avy midira afaho fonjeo fa zao ny hoe vonona ihany koa ny olona. Ny olona tena mampandroso an' Jesosy dia tsy miandry fotsiny ny fanafahana na hoe fa ao ny olako na ampio fa zao ny vonona ihany koa hoe Jesosy haitsio amin'ny fahotako vonona hibebaka marina. Zany ry havana, zany ry havana ny zavatra zay naseho an' Jesosy teto, ny fidiran' Jesosy dia ny hoe fiditra ao amin'ny tokantrano hampibebaka ho famonjena. Ary zany koa zay asan'ny fiangonana izany. Isika fiangonana koa mila samilaza ny marina, tsy hidokadoka olona fotsiny, tsy hilaza fotsiny zay mety fiseho ivelany fotsiny, fa sa hilaza ny marina isika, hijoro amin'ny fahamarinana, hampibebaka ho famonjena. Zany ry havana no hafatra voalohany, ry mpanompo mahatoky tandremo ny fiatsaram-belatsy, miezaka miseho ivelany amin'ny fanompona kanefa ao anaty feno fahalovana, feno fankalana, feno fialonana, feno tsy fitiavana. Zany antsony soratra masina amintsika amin'ity ity, tsy mety raha izany. Mila ny Jesosy ianao, mila ny Jesosy isika mba hampibebaka ampibaribary, manaiky izany ve ianao, mety izany ve ianao? Jesosy eto ry havana dia milaza izany. Fa ny hafatra faharoa ry havana, ny hafatra faharoa zay hoentina amintsika amin'ity ity, aseho ny soratra masina amintsika ihany koa izao dia ny hoe ry mpanompo mahatoky mahereza eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Zany ny hafatra faharoa, ry mpanompo mahatoky mahereza tena eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Ny Andinin-tsoratra Masina ny manomboka ry havana, ndao raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Koa izany nanambaran'ny fahendren'Andriamanitra hoe aniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany nofinony ary ny sasany enjehany, mba hadinina amin'ity taranaka ity ny ranony mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao.
dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoana teo anatrehan'ny alitara sy ny tempoly. Eny lazaiko aminareo marina tokoa fa adinina amin'ity taranaka ity izany. Io ry havana dia mampiseho voalohany ilay fitiavan'Andriamanitra. Ilay fitiavan'Andriamanitra na dia teo azy na dia fantatr'Andriamanitra azy. Ny faratsy ny olona dia zao ny mbola naniraka mpanompo ihany Andriamanitra. Hialanenina. Kanefa n'izao ry havana, ilay mpanompo ilay iraka mahatoky izay nanaiky niraka Andriamanitra dia ambaran'Andriamanitra tena eo anatrehan'Andriamanitra, tsy adinon'Andriamanitra. Tena miariary eo anatrehan'Andriamanitra ary zany no milaza raha miresaka Andriamanitra manao hoe, raha miresaka ny soratra masina manao hoe dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoana. Dia zany havana dia milaza taranaka maro, ireo mpanompo maro mahatoky teo anatrehan'Andriamanitra dia zao hoe tena eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny atsipiriany, tsy adinon'Andriamanitra, tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory fa tena Andriamanitra ny fahamalina, an'Andriamanitra ny fahamalina ny adiny mpanompony ry havana. Ary zany ny fampaherezana ho antsika fiangonana izany. Ny fiangonana tsy ho mora kivy mahalona ny fanenjehana, ny fiangonana tsy ho mora kivy mahalona ny sarotra izay hatrehana, satria nahoana eo anatrehan'Andriamanitra ny tantarantsika ary manome toky Andriamanitra fa Andriamanitra no hamaly sy hitsara ny adiny mpanompony. Ary zany ry havana ny hoe resahany ny hoe hadinina dia milaza ny fitsaran'Andriamanitra io, ny fanadinan'Andriamanitra, milaza fitsarana, milaza fanamelohana ihany koa anefa ho an'izay tsy mety bebaka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ny fampaherezana ho an'ny fiangonana ao anatin'izay fahatsiarovantsika andreo martyra ihany koa isika ary mitondram-bavaka izany. Fa mampandiny tena ny fiangonana, ny fiangonana ankehitriny ve mbola mahasa vavolombelona tahaka izany koa. Zany hevitry hoe martyra ry hafa, vavolombelona, tena vavolombelona, firy amin'ny fiangonana, firy amin'ny kristianina, mbola tena mahasa mijoro vavolombelona marina tokoa teo anatrehany zany, teo anatreha zany. Tantara ray zay efa fantatritsika ry havana ny tantaran'ilay katekista zay nafana fo, zay mafana fo tamin'ny fanomponan'ny tompo, mafana fo tamin'ny fanomponan'ny tompo. Ary katekista io dia ny hoe any amin'ny toerana ny ambanivohitra be any izy ny miasa, any izy mantanteraka amin'ny fanompona. Isaky ny Alahady maraina katekista dia satria mbola vitsy ny mpiara-miasa, katekista ny tena mafana fo. Dia katekista no fo maraina mampanelo lakilosy, izy zany sady saint kristia izy zany izy koa zany sady ao mpitandrina koa izy ao amin'ny fiangonana, mampanelo lakilosy. Rehetra zay dia mampianatra katekomenina, dia mandray ny fivoriana mampivoro ny dekona ao anatin'ny fiangonana any ambanivohitra, dia manao ny fanompo-pivavahana. Toy zany ny asany nga katekista, toy zany ny asany nga katekista. Ary tena matsiaro mihitsy izy fa tena mafy ny asa, tena mafy ny asa. Tamindray Alahady ry havana dia ny hoe sotona lakilosy nga katekista, tampotampoka teo, latsaka zany lay foana lay lakilosy, tsaika teo, torana taitra tamin'iny nga katekista, torana nga katekista. Ny famonjen'ny dekona nga katekista, famonjen'ny dekona nga katekista, ny kosikosehana, tsotsovona kosikosehana, taitra amin'izay nga katekista. Tsanana tamiko izy sady nanao hoe mbola hita loza amin'ity asan'Andriamanitra ty sady lasy nga katekista. Rehefa tena tao anatin'ny sarotra zany ngarainy, tena totsy tao anatin'ny sarotra, kivy izy dia lasa izy ny lefa. Mbola isy ho faty amin'ity asan'Andriamanitra ty ozy izy. Firy ny mbola masa tena manao martyra, mijoro vavolombelona marina. Indraindray tokoa tsy mbola tena toy ireo martyra tantara zay tsarotsika amin'ity androany ity, zay atrehan'ny fiangonana, atrehan'ny kristianina. Mbola tsy miatra manaina, mbola tsy nisy hoe nambarana lefina sa ahoana sa andasa ho velona, mandava fotsiny an'Andriamanitra zay ahoana. Fa zao tsy mbola zany akory. Fantaniana mipetraka zao dia ny hoe ahoana, fandriana mafana sa hivavaka, ahoana, za fantaniana.
Isakafo sa ho any am-piangonana, hijery baolina sa so eva tapitra mondial, hijery baolina sa hivavaka. Rehefa any amin'ny vakansa koa dia plaza sa hivavaka. Zany koa zany zao mila hijoroana vavolombelona e. Zany hijoroan'ny fiangonana vavolombelona zany. Na dia vakansa aza ny andro mbola afaka makany am-piangonana, fijoroan'ny fiangonana vavolombelona zany. Tsy misy tsony zao ny lefina toaka. Mety misy ihany zany ho an'ny sasany, mety misy basy ihany ho an'ny sasany, mety misy fandrahonana ihany ho an'ny sasany. Fa ny ady izay ombonana zao, ririnina ny andro hivavaka sa hibonika. Ahoana hivavaka sa hakainy, mba pôzy zao hivavaka sa hakainy. Firy ny tena mahasamitsoro vavolombelona, mahafohy marina noho ny amin'ny Kristy fiangonana amin'izao fotoana zao. Ary zany ry havana tena hijoroana, ary mila mahery amin'izantsika. Indraindray rehefa tena mijoro ny fiangonana, rehefa mijoro ny kristianina, dia misy manenjika, misy manao esiteny. Kanefa n'izao fampahirezana ho antsika ny hoe tadidio hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny tantarantsika, ary Andriamanitra mamaly ny adiny olony. Mahireza ry havako, mahireza mijoro vavolombelona. Mbola mitady Andriamanitra tiremaritura taloha indray ho isika fiangonana ankehitriny. Zany ry havana, raha fitinina ny hafatra tamin'ity anio ity ry havana, dia hafatra anankiroa ny antso ny soratra masina ho amintsika amin'ity androany ity. Manao hoe ry mpanompo mahatoky, ry mpanompo mahatoky, tandremo ny fiatsaram-belatsy, 𝗟𝗔𝗏𝗔𝗡𝗔𝗡𝗏 marina. Asafariana amin'ny endrika ivelany, mikarakara ny ivelany mba ho voadoka fotsiny ihany, fa maneke ny sitrapon'Andriamanitra. Havadio ho fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izay noraisintsika. Ary 𝗟𝗔𝗏𝗔𝗡𝗏 marina, tsy hidoka fotsiny, fa rehefa misy ny tsy mety, samy joro amin'izany ny fiangonana, samy joro amin'izany ny kristianina. Ny hafatra faharoa izay niraisika teo ry havana teny hoe ry mpanompo mahatoky, ry mpanompo mahatoky, mahireza fa eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny atsipriany ny fiainantsika tsirairay avy. Ny adinao eo anatrehan'Andriamanitra, ny aditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra io. Aza milaza ianao hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny rariny tokony ho ahy, melina tsy hitan'Andriamanitra ny lalako. Tena eo anatrehany io, ary Andriamanitra ny mamaly ny ady antsika ry havana. Ny antso antsika androany teny hoe raiso Jesosy mibebaka anao, tsy hoe raiso Jesosy hanafaka anasitrana anao fotsiny, na hoe raiso Jesosy hanala ny olonao, fa tena raiso Jesosy ampibebaka anao, tena famonjena ho fiainana mandrakizay tokoa izany. Asan'ny Jesosy izany ry havana. Mila ny Jesosy ny fiainantsika, ampahafantatra antsika ilay toetra sady tsy fantatro no tsy fantatrao, tsy fantatry ny olona koa. Jesosy rery ny mampafantatra izany amiko. An'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika nesany teny izany ry havana. Amen.